any Anosibe ijanona any amin'ny tapany avaratry nosy iny tsika vazaha mpizahatany iray no voaendaka sy voatsindronanitsy ny farany herinandro teo olona efatra moa no efa voasambotra amin'izao fotoana izao ahina etraiky amin'ny tontolo fizahantany ny tranga toy izao raha ny fanazavany tompona andraikitra avy amin'ny ofisy paritra ny toerana miara-miasa akaiky ny mpitandro filaminana manoloana izany ankilany mahazovana ihany koa ny alatrombo olona ray voasambotra roa hafa tafatsoka sy karoana omaly tamin'ny raika ambin'ny folo alina ireo dalo ireo no nifanehatra tamin'ny zandary mampiona andrenjalala ary ny anjandrejo teratany vahiny iray no naratra vokatry ny tsatokantsy nataon'ny mpanendaka lasa ny olon-dratsy ny finday avolenta sy ny poketra nisy ny vola teny aminy sofa tsy namony ainy ilay teratany vahiny nateo azy andratra mafy nahazo azy efa nahazo fitsaboana ihany koa mahazovana sy tomahery miatra amin'ireo mpizahatany ao Anosibe amin'izao voakasika izany Batoloka sy Dar Salam sy toerana hafa be mpitsidika Andianjatovo no manao ity asa ratsy ity raha ny fanazavana mpanendaka efatra treto no efa voasambotra isan'izany ny tomponantoka tamin'ny tsindronantsy nahazo ity teratany vahiny ity manimba ny fizahantany ny tsy fandriampahalemana toy izao hono ofisy paritra Anosibe misy ny fiarah-miasa eo amin'izy ireo sy mpitandro filaminana mba tsy hanaratsy ny sarin'ny tinosy isan'ny misarika mpizahatany ity mila amafisina trano ny fandriampahalemana raha ny fanazavan'izy ireo voalohany aloha efa misy ny fiarah-miasa mipetraka amin'ny zay amin'ny resaka tompon'andraikitra amin'ny fizahantany eto Anosibe sy ireo tompon'andraikitra amin'ny resaka filaminam-bahoaka zany raha tsy teny fotsiny amin'ny resaka fametrahana ireo élément gendarmerie na police na miaramila amin'ireny toerana izay tsy dia ny touriste tonga eto Anosibe anisan'izay moa ny Fialandy, ny Montpasso, Tanykely dia toerana vitsivitsy na Mandary ihany koa dia amin'izao zany hitanay fa mety sary mbola mitohy izay fiarah-miasa izay amin'ny lafin'izay filaminana izay ankilany tranga tsy fahita hatramin'izay tonga ao Anosibe ihany koa ny dalo mpangalatromby amin'izao tao be mazava fokotany Andranobe lehilahy iray no tratra ny zandary nandroaka omby tamin'ny andro alina omaly tokony ho tamin'ny 12 alina telo lany niaraka ary nandositra avy hatrany izy ireo rehefa nifanehitra tamin'ny mpitandro filaminana tafatsoka ny roa fa ny iray kosa voasambotra niaraka tamin'ny basy vita gasy iray sy antsilava lela roa omby enina no kasaina ho vonoana ireo omby alatra noroahana tamin'ny andro alina ireo hoy ny zandary efa elany nanaovana ny fikarohana betsaka ny fitarainana azo momba ny fahaverezan'omby tao Anosibe tamin'ity volana febroary ity tranga ity izay mbola tsy niainan'ny mponina tany hatramin'izay raha ny fampitam-baovao mitoy ny fikarohana ireo roa lahy tafatsoka ary efa mandeha ny fanadihadiana ataon'ny mpitandro filaminana momba ity tranga na halatromby ity ny tsy fampin'ny olona sy ny fitaovana ny tena fahasarotana sedrain'ny zandary any an-toerana amin'ny asa iandraiketana izy ireo nanindronantsy an'le vazaha le rola reto fa isaovin'Andriamanitra fa tsy nampiinainy le vazaha tena tamin'ny frantsay izay nitsindron'ny mpandrova ny orantsio ity tranga makonity zany amin'izao dia atolotry amin'ny fitsarana nanao antsoavy ny mponina ao amin'ny fokotany Dar Salam fa tokony aray maso akaiky ihany koa ny toerana famonoan'omby ao amin'ity fokotany ity matetika ny misy omby mampiaya vonoana ao amin'ny abattoir miantso ny mpitandro filaminana nanao fanadihadiana ifotony ny mponina